Falmerabanao indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity androny ity mbola tonga soamantsara eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao. Fitanany Tompo amintsika dia mino fa aray zavatra indray ianao androany. Ka mba hifampahery kely dia lasa namanao hoe mino fa andray zavatra ianao androany. Dia mialohan'ny fampizarana mpamemosoara izay manana. So dia zavatra fa ny voazary eto. Satra topoka. Eny ary, antsika makiteny lavalava. Misy fotoantsika rehefa laribitakiso mba manao etude biblika dia androany anisan'izay fotoan'izay. Fa antsika mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Ny sotra masina dia ny zavatra hitako iainana fiangonana maro be mihitsy. Raha tsy ny ankamaroan'izy rehetra dia tsy mamantatra ny zavatra tena tian'ny mpanoratra zaraina sy resahana. Fa tonga dia maka andalam-peza teny anankiray ataontsika hoe verse raina roa na telo. Mafinaritra manahitra ny sainy, manahitra ny sofina. Dia iny no anorenana fampianarana, iny ny anorenam-pinoana. Nefa tsy izay akory ny taopon'le mpanoratra fa zavatra hafa. Fa tsy mahaliana ny olona le taopon'ny mpanoratra, fa ny olona liana amin'izay mahaliana azy. Dia izay tiany anaovana azy no anaovany azy dia manipuleny iny verse iny. Fa tsika izay apetraky ny Tompo taopon'ilay mpanoratra no fampizarantsika dia fantatra tsara amin'izay hoe ina ny tena tian'Andriamanitra hiaviana amin'ity resaka ity. Misy verse vahainao fa rehefa hainao le ensemble dia fantatra hoe izao marina ny tena dikany. Fa raha kely fotsiny no hitanao dia ozy izy ianao hoe ohatr'izao ngamby io na ohatr'izao ngamby io. Misy sarisary mety efa hitantsika tany amin'ny tambazotra maro isan-karazany ihany. Sarina biby anankiray manaikitra biby anankiray hafa, biby kelikely zany, dia kakeriny eo amin'ny tendany. Dia arakaraka ny angle hijerenana azy dia mivoaka ny conclusion hoe hohaniny ve iny sa arovany. Dia rehefa mijery ilay sary amin'ny ampahany kely fotsiny ianao dia hoe tena laniny io, tena zay vao vitany amin'io zanaka liona kely io ohatr'izay. Fa rehefa mijery amin'ny angle hafa ianao dia kay hitanao hoe kay mamonjy azy izy fa tsy mihinana anazy. Dia tahak'izay ihany koa verset biblika. Raha jerenao amin'ny ilany anankiray fotsiny iny anankiray iny dia any amin'ny tsy izy ny jerenao azy. Fa rehefa jerenao le ensemble an'le sary dia fantatrao izao marina ny tian'ny Tompo resahana. Dia makitsika androany any Korintiana 2:2 no ataontsika fianarana kely anio. Korintiana 2:2 dia misokatra tsara sofinao sy sofim-panahinao ary raha azonao ty zavatra fampizarako androany ity araka ny tokony ho izy dia confirmation ho anao ihany koa ity ny amin'ny fanambaran'i Jesosy ao amin'ny bokin'i Jaona 10 milaza hoe niondrika ny mare ny feoko. Ny biby hafa tsy afaka mare azy fa niondry ny kristiany mare azy. Korintiana 2:2 dia ny faefatra ka hatramin'ny farany no andeha ovaketsika. Sokafo tsara sofinao, sokafo tsara ny retsim-pandrenesana rehetra azonao ny fanambarana. Toy izao raha vaky ny teny anatin'izany. Ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tonga tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoana ny fana sy ny hery, mba tsy horena ny finoanareo amin'ny fahendren'olona, fahendren'ny Paoly, fahendren'olon-kafa, fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Anefa milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka izahay, fa tsy ny fahendrena zao tontolo zao
na ny an'ny mpanapaka izao tontolo izao izay olona mialevina fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-niafina dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho voninahitsika talohany nanaovana izao tontolo izao. Ary tsy nisy nahalalana ny mpanapaka an'izao tontolo izao. Fa raha nahalala izy dia tsy nombohany tamin'ny hazo fijaliana ny tompon'ny voninahitra. Fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reniny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Amen. Dia isika nanambaran'Andriamanitra izany tamin'inona? Tamin'ny fanahy. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Fa iza no olona mahalala ny eo am-pon'ny olona afa-tsy ny fanahy iny olona izay ao anatiny ihany. Ary toy izany koa tsy misy mahalala ny eo am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa isika tsy nandray ny fanahy n'izao tontolo izao, fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Izany koa lazainay tsy amin'ny teny ampianariny ny fahendren'olombelona fa amin'ny teny ampianariny ny fanahy. Raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay, fa ny olona izay araka ny nofo dia tsy mba mandray izany ny fanahin'Andriamanitra. Fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no mantarana izany. Fa ny olona izay araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza ny nafantatra sain'ny tompo mba hampianatra azy, farany indrindra fa izahay manana ny sain'i Kristy. Amen. Mavesabesatra ny afatra ny fifampizarana nefa tsara dia tsara. Ity teny ity fakitsika hatramin'ny voalohany mihitsy ilay satria zay hoe aolan'ny olona. Misy fomba fiteny misaotra masina zay hoe aolan'ny kely fahalalana. Maka anankiray fotsiny izy fa ny teninay tsy tonga tamin'ny fahendrena matoana fa fanehoana ny hery sy ny fanahy. Dia iny ataony titre goavana be dia ny dikan'izay zavatra izay dia démonstration de puissance. Zay tsy blablabla fotsiny fa manao miracle izay. Nefa maheno an'izany ve ianao tao amin'ilay fanambarana iray manontolo tao? Misy resaka miracle ve tao? Misy resaka jamba mahiratra ve tao? Misy resaka mandringa afaka ve tao? Misy resaka lasa milionera sy miliardera ve tao? Tsisy an'izany tao. Na ny ray ary. Izany hoe tsy azo singanina fotsiny ny andininy mahafinaritra hoe tia ilay izy. Fa eo aloha ringa izy dia efa milaza eo amin'ny andininy faharoa fa niny tsy ahafantatra zavatra hafa eo aminareo fa tsy Jesosy indrindra fa izy ho teo amin'ny hazo fijaliana. Io zava-miafina izay resahany. Indao tsika ifampiresaka androany mikasika ny atao hoe fanahy. Dia ilay fanahy resantsika androany tsy fanahy ilay mahazatra antsika hoe ina moa fanahy masina na hoe zavatra ohatran'izany, fa ilay fanahy atao hoe esprit na fomba fisainana, fotom-pisainana. Na tsara ilay resantsika androany, esprit, fomba fisainana, fotom-pisainana. Dia izao ny zavatra resanty tantara mahafinaritra be, fanazavana mahafinaritra be, omeny Paoly ity miresaka zava-miafina izy, miresaka fandehan-javatra be dia be izy, miresaka révélation fanahy izy sisa rehetrarehetra. Dia amin'ny farany izy manao ilay conclusion
andininy fa 9 hoe faizahay manana ny sainy Kristy. Ho za rehefa mampianatra an'izy io hoe ohatra ny avonavona be le resaka hoe fa izy ianao no miseho azy ho izao, fa ahoana ianao no miseho azy ho mahay ihany Kristy zany, fa ahoana koa no ahafahanao milaza hoe ianao manana ny sainy Kristy. Dia zay no mahatonga ny Paoly nanazava lezatra amin'ny voalohany ka hatrafarany ahoana ny fonctionnement an'izy io, inona ny zavatra mitranga, ahoana ny fandehany ty atao hoe miaraka amin'ny Jesosy ity, inona avy ny zavatra mihodina marina ao anatin'ny olon'ny Kristy ao, ary fantatry ny olon'ny Kristy ve hoe ohatran'izany zavatra mihodina ao anatiny ao. Dia zay le zavatra ifampiresantsika androany, iresaka fomba fisainantsika, iresaka saina isika androany, iresaka espritsika androany. Satria indray ny olona diso fandika ny amin'ny atao hoe mahazanak'Andriamanitra. Ohatra, zanak'Andriamanitra ianao rehefa mivavaka, vita patemy, vita patisa, mpandray sy sisa rehetrarehetra. Andova lanitra ianao satria ohatran'izao, satria ohatran'izao, satria ohatran'izao. Mpanompon'Andriamanitra ianao satria tahaka anjatsy, zavatra sary ivelany. Rehefa mahita toetoetra n'olona mahafinaritra ny olona, dia ozy izy hoe zany tena mpanompon'Andriamanitra. Rehefa mahita olona izy manome vola, dia ozy izy tena ianao tena olo-masina ianao, olo-masina ianao, manavitra azy amin'ny problemany ianao zay. Fa aza votana indre mandinga izy, manavitra azy intsivy ianao olo-masina, fa amin'ny fampolony aza votana tsony izy, dia ho hitanao fa miovy ny fiteniny, ka tsy masina ihany. So amin'ny rehetra ihany ka efa mba miseho amin'lahy fotsiny, voaka amin'izay vavabeany rehetrarehetra. Androantsika iresaka hoe inona ny mahazanak'Andriamanitra, inona no mahazanak'Andriamanitra, dia io fisainana io no mahazanak'Andriamanitra. Dia tsara zavatra tenenin'ny Paoly any Romana 12 any, miova ny fanavozana saina ozy izy, alalanareo inona sitrapon'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia olona mahalala ny sitrapon'Andriamanitra, satria ny zanak'Andriamanitra dia olona manana ny sain'Andriamanitra. Enjana be zany sa mahalala sain'Andriamanitra. Nisy fotoana nanao titro ohatran'izay fomba fisainan'Andriamanitra, tonga dia nisy olona braky be fa izy ianao no milaza mahay an'izany. Ozy kina ny alehan'ny am-piangonana raha tsy halala sain'Andriamanitra. Ina zany ny alehanao any tsy halala hoe inona sitrapon'Andriamanitra, inona fomba fisaina, inona sitrapon'Andriamanitra, tsy sain'Andriamanitra ihany. Za zanak'Andriamanitra, ny olona rehetra izay nateraka Andriamanitra dia manana ny sain'Andriamanitra, mahalala ny sain'Andriamanitra, ny ahafantarana fa zanak'Andriamanitra ny olona, dia manana ny sain'i Kristy izy, manana ny fisainan'i Kristy, mahafantatra izy zavatra tsy fantatry ny olona. Ary zay ambaran'i Paoly eo, miresaka izy, nenao izy fahendrena zay resako aminareo, tsy fahendrena nalaina teo amin'izao tontolo zao, sa tsy nianatra tamin'ny nofo, sa tsy tonga teo amin'ny apôstôly zay teo aloha koa, sa tsy nianatra tany amin'ny mpanjaka. Zay ny ambarany eo, en référence any amin'ny Solomona mpanjaka izay manana fahendrena, tsy misy toy izany. Fa ilay fahendrena omen'Andriamanitra ny zanany, mbola niveau ambony kokoa no niveau ana fahendrena no omen'Andriamanitra ny Solomona. Izay mandinika fotsiny zavaboary dia mandinika fotsiny fiainan'olombelona. Fa ny fahendrena no omen'Andriamanitra ny zanany dia afilavitra, satria mahafantatra zavatra miafina izy. Amen. Tavy amen aloha mbola tsy azonao ary. Zava-miafina eto tsy hoe afantatritsika hoe inona no avy amin'ity 2026 ity, pasteur Tsura ary tsy mahaiko ianao ny ahy an'izany. Fa ilay zava-miafina eto sy ambara sotra masina no jerentsika amin'ity andro anio ity. Dia tao amin'izay ary tsika hiditra ao anatin'ny lalindalina kokoa. Amin'ny fotoana ny olona anankiray, osintsika hoe ateraka indray, lasa zanak'Andriamanitra.
dia ny zavatra voalohany omen'Andriamanitra anazy boky Romana 9 izy dia manambara an'izao hoe misy fanahiny zanak'Andriamanitra izay etsotsika hoe Abarios izy ao anatintsika ao. Ary raha misy ozy izy tsy manana fanahiny Kristy dia tsy azy izy. Omena fanahin'Andriamanitra ny zanany tsirairay avy. Ny alalana olona fanateraka indray izy dia manana ny fanahiny Kristy. Ao anatin'ny fanahiny Kristy io amin'izay no misy ny sainy Kristy. Ny olona rehetra afaka mamaky baiboly fotsiny dia araka ny resantsika hoe mandray izay verse mety aminy ao, mandray izay tiany ao, fa ny olona nateraka indray ihany no manana ny sainy Kristy. Inona le sainy Kristy? Ohatra tsotra anankiray no meko anao, satria fandray daholo baiboly io. Ohatra tsotra iray no meko anao. Filipiana 4:15. Aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra dia tsy nataonao zavatra hofikirina mafy fitoviana amin'Andriamanitra, fa nifohana ny tenany tamin'ankany endriky ny mpanompo sy ny natongavany manam-pitoviana amin'ny olona. Rehefa hitaona natareo olona izy dia nanakatra ny fahafatesana. Izany hoe ilay sainy Kristy voalohany dia tsy nanao ny tenany, ny voninainy, ny mombamomba azy ho zava-dehibe. Ny alalanao olona anankiray fa zanak'Andriamanitra marina izy dia rehefa tsy izy intsony ny zava-dehibe. Ny alalanao fa zanak'Andriamanitra ianao dia amin'ny fotoana ny fitiavan'i Kristy nanova ny fitiavan-tenanao. Ny olombelona naturellement tia tena. Efa nazavaiko be dehibe mihitsy izay tsisy olombelona hividy mofo dopaina ka ny ratsy indrindra no alainy noho ny fitiavan'ny namany. Ny tia aiza ratsy indrindra alao tia ho ana, alao ho an'ny hafa le tsara fa le ratsy tsy maninona ho ana. Tsy possible zany. Ny olombelona tsy maintsy misafidy foana hoe tiany no mety indrindra. Tsisy olona akavadika hoe sao dia mahita problema ny hafa fa zany manolo tena anao sakrifisy akan'ity sady ratsy tarery ratsy toetra be ty. Tsy hiditra amin'izany afery zany. Tsisy olona manana niveau sy degré ampitiavana anao an'izany zavatra fa rehefa hanambady tsy maintsy metimety. Faravaratsy rehefa tsy metimety amin'ny endrika mba metimety ny toetra. No famadika amin'izay ihany koa acceptable ihany indray. Hoe ty mahafinaritra be loatra fa andeferako le toetra ratsiny iny. Tapenako sofo rehefa manao an'izay izy dia hodiko fanina fotsiny fa mahafinaritra izy dia mety amiko aloha. Naturellement ny olombelona tia tena. Naturellement ny olombelona mitady asoa azy foana ary mitady ny tombotsoany foana amin'ny vanim-potoana rehetra. Ary naturellement ny olombelona tsy te ho faty antoko izany mihitsy. Fa amin'ny fotoana ianao manana ny sainy Kristy. Dia izao ny ambaran'ny Korinthiana 4:5-5. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty hamonjy azy. Natao hoe olon Kristy, natao hoe olona nateraka indray, olona manana ny sainy Kristy. Dia ilay olona nafohino momba azy rehetra. Avereny vakina i Korinthiana 4:2 io, fa ilay zava-miafina izay nafenina izay nyresahana eto dia ny azo fijaliany Jesosy Kristy. Ny azo fijaliany Jesosy izay resahany Paoly hoe zaho izy dia tsy misy ninina ataoko rearea afatsy ny azo fijaliany Kristy. Any bokin'ny Galatiana izy manambara zany, izay nanomboana ahy raha ny amin'izao tontolo izao. Lasa tsy izao tontolo izao intsony zava-dehibe amiko. Lasa tsy korsany amin'izao tontolo izao intsony. Fony resahana. Zavatra ataontsika indraindray mbola manondra tsondra antsika zanak'Andriamanitra. Mbola misy fitofiton-kelina comportement eny an-dalana eny. Fa le fo mihitsy ny henonao hoe ny any foko ho an'ny Kristy. Ny azy mahafaly ny tompo ny zava-dehibe amiko, ny any antom-pahavelomako. Henonao rehefa ao anatina fotoana ianao. Henonao hoe ohatra somary ny dekala. Ohatra somary lavidavitra ny tompo. Ohatra ny meko bahana be loatra ny fivelomako. Raha amin'ny olombelona normal zany zina. Ka no iny eto tany ary tsy zany no atao. Tsy
tsy maninona ranazany zavatra Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra ny azonao zao, sitrapon'Andriamanitra ny ivelaranao amin'ny lafiny rehetra, sitrapon'Andriamanitra ny atonga fiainanao ho tahaka izao. Fa ny ianao tsy mety aminao raha fiainanao tahaka izao, fa ny relation aminao amin'Andriamanitra matsatso kely. Sainy Kristy. Kristy eto anivony zao tontolo zao. Ny zavatra mipetraka ao anatin'ny fony sy ny ao anatin'ny sainy. Ny zavatra mamaka amin'ny maha-olombelona azy tsy maintsy mihinan-kanina izy, amin'ny maha-olombelona azy misy fotoana izy noana, amin'ny maha-olombelona azy misy fotoana izy reraka, misy fotoana izy mety leo ihany koa ny amin'ny zavatra izay mitranga sy ny zavatra izay miseho par rapport amin'ny olombelona hafa. Fa ilay fosy sain'Andriamanitra ny anatiny dia miazona azy foana, mitahiry azy foana. Ary ilay olon'ny Kristy ihany koa izay na mindrany ny fanahiny. Averiko ny atao hoe fanahiny eto amin'ity resakitsika androany ity. Dia tsy ilay fanahy masina ny resako, fa ilay esprit, ilay fotom-pisainana dia manana an'izay ampo ihany koa izy. Fa ny azo fifandraisana amin'ny Kristy ny azo ny zava-dehibe indrindra. Enon'izany. Dia ozy izy Paoly amin'izay miresaka. Nanomboka jerentsika hiverina tsikelikely tsika ao anatin'ilay izy. Ny voalohany indrindra ozy izy dia izao. Rehefa tahaka izay ilay fandehany, rehefa nandray zavatra tahaka izay isika, rehefa nataontsika vavagentsika aloha ilay resaka fahendrena sy sisa rehetra, dia andeha jerentsika eto amin'ny 2:10. Toy izao vaky ny teny. Mety anao ilay retour kely tsika farak'izay taritan'ny tompo eo no maketsika azy. Fa isika ozy izy tsy nandray ny fanahiny zao tontolo zao. Io zany ilay esprit resako fotom-pisainana. Fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fatatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra tsika. Zany koa lazainay tsy amin'ny teny ampianariny fahendren'olombelona, fa amin'ny teny ampianariny fanahy, fa raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy. Fa ny olona izay araka ny nofo dia tsy mamandray izay any fanahy n'Andriamanitra. Zany hoe misy karazana olona roa zany izay samy mivavaka. Fa rehefa tsy nateraka ilay fanahy ny olona dia tsy mahaliana azy ilay sainy Kristy. Azonao? Fa ilay mahaliana ny olombelona ihany mahaliana azy. Mivavaka izy satria misy tombontsoa azy ao anatin'ilay izy. Misy endrika tombontsoa be dia be eo. Dia mivavaka ihany koa izy satria misy fahateantoka ho azy ny tsy fandehanana mivavaka. Fa rehefa ny olona ny tonga amina eta anankiray, tsy izay intsony ny antony hivavahany. Tsy izay intsony. Fa te hatsapa izy ilay relation amin'Andriamanitra. Jerenao zao Davida rehefa mifandray amin'Andriamanitra. Davida rehefa mijoro vavolombelona dia miresaka foana izy, tsinitsinina izay rehetra nanako. Nisy fotoana tsy hoe saika maty moa zany, fa nijangajanga tamin'ny Batseba Davida dia narary ny zanany. Rehefa narary ny zanany dia ny fatihanina tsy nety nihinan-kanina izy, fa nivavaka nangataka sy ny fona tamin'Andriamanitra. Dia nanoratra Salamo 51 iny. Rehefa nandeha ny andro sy ny fotoana dia ny fatihanina foana izy nandritry ny andro maromaro. Fa maty le zaza noho ny avy eo. Rehefa maty le zaza dia ny fanilaka ny mpanompony hoe izy ny andeha ilaza. Tanateny tany lahy mandeha any. Tsisy nety dia fantatry Davida dia vo ny fanilaka ry zareo. Maty nga zaza. Eny tompoko, maty zaza. Manga fahoriana tompoko. Kay moa tsy gasy Davida. Maty zaza. Inona natahoran'ilay mpanompo? Amony teny io izy. Tamin'ny zaza velona ary. Mifatihanina sy tsy nety nihinan-kanina izy. Maika fa maty ny zaza, mamony teny io. Fa gaga amin'ny mpanompo, maty ny zaza, tondray sakafo aho. Ahoana ary zany resaka izany. Marary ny zaza tsy mety mihinan-kanina nga. Maty ny zaza hohanina ny hanina. Ahoana ary zany lôjika izany. Fa zay mihitsy le fisainana. Le saina mifamatotra amin'Andriamanitra. Le fo mifamatotra amin'Andriamanitra. Fa tsy mifamatotra amin'ny zavatra ivelany. Tsy mitady tombotsoa
anompona an'Andriamanitra. Ozay hoe be deaibe ny olona mivavaka be deaibe amatapitrisany amandavitrisany 2 milliards nisan'ny kristianina 575 millions nisan'ny mpivavaka fiangonana zandriny efa resy ny fiangonana zoky ny protestanta amin'izao fa sy fiangonana zandriny betsaka indrindra zao manerana an'izao tontolo zao fa mivavaka ny olona fa tsy nandray an'le transformation avy amin'Andriamanitra izay atonga azy anana ny sainy Kristy, atonga azy tsy izy intsony ny zava-dehibe. Hozy izy ilay tenin'Andriamanitra mivakintsika teo hoe isika tsy nandray ny fanahy zao toy izao fa fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fatatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Inona nomen'Andriamanitra antsika? Fanantenanany amin'ny voninahitra. Kolosianina 1:1-2. Lay zava-miafina nafenina hatrizay tsy misy mahafantatra. Inona ilay zavatra nafenina hatrizay? Kristy ao anatinareo. Fanantenana ny voninahitra. Rehefa voarain'ny olona zay esprit zay dia hozy izy ny Hebreo 1:20 manao tsinitsinina zay rehetrarehetra mety ho tombony eto amin'ity zao tontolo zao dia tsy fanahin'iny zany fa henonao loatra le alehibe ny zavatra nomenanao. Ianao hoe mahatsapa an'izany. Raha tsapanao ny alehibe n'izay nomenanao fa raha mbola fantanina iny moa le zaza ve sa le vady sa le trano tena lehibe loatra aloha nomen'ny tompo ahy. Tena voninahitra be mihitsy. Tena zay olona mandalo rehetra tena miteny hoe tsara rangaha ty tranonareo ty. Dia hozy aho mamaly azy hoe voninahitra Andriamanitra io. Fa eto ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny olona nandray azy, nandray an'ilay avy amin'Andriamanitra dia mahafantatra ny zavatra izay nomena azy. Mihoatra n'izao tontolo izao. Ka fantatrao ve ny nomenanao? Tsapanao ve ny valeur ny nomenanao? Izao tontolo izao nke tsy mahatsapa an'izany atao hoe na tsy ataoko hoe izao tontolo izao mpivavaka fa nke tsy mahafantatra an'izany atao hoe valeur ny famelan-keloka. Tsy fantany izany. Mety mitomany izy mijery Passion du Christ, mety mitomany izy mijery Jésus de Nazareth, mety hoe tena misaotra Jesosy fa voavela ny eloko. Fa tsy heno ny alalany izany zavatra. Milazanao zava-miafina izany. Fa raha tsapanao ny alalan'ny faratsianao sy ny alehibe ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra anao. Ozy Jesosy niresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana hoe raha vehivavy, raha fantatrao izay manatona anao sy ny alehibe ny fahasoavan'Andriamanitra aminao dia ianao indray ny angataka amina rano dia omenanao ny loha rano miboiboika tsy manam-pataperanao fiainana mandrakizay. Izao tontolo izao tsy mahalala. Mivavaka ny olona tsy mahalala. Alohan'ny andraisana fanasan'ny tompo, Andriamanitra samy efa nanota teo anatrehanao izahay. Tsy mendriky ny atao hoe zanakao izahay. Kanefa hoy ianao hoe avia. Fa ny fon'ireo olona ireo tsy mahalala ny valeran'izany fahotana izany. Ary ny fon'ireo olona ireo tsy mahalala ny alehibe ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa raha ny fonao mahalala an'izany dia aza mitady confirmation hafa intsony. Aza mitady famantarana ny an-danitra hoe mba ataovy mangirangirana mavokely io lanitra io dia resy lahatra hoe voasoratra ny an-danitra marina ny anarako. Fa izay ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ato. Izao tontolo izao tsy mahalala an'izany. Mahafantatra zavatra mihoatra noho ny hafa ve ianao? Mahafantatra zava-panahy ve ianao? Za tsy miresaka aminao nianatra étude biblika, nianatra baiboly, nianatra zao, nianatra zao. PDB ny olona mahay an'io. PDB maro be. Ampatsiahiviko ty tantara ity tany amin'ny taona 500 tany. 1528 nisy lehilahy anankiray, tovolahy anankiray. Atao hoe Martin Luther, mpampianatra soratra masina, théologiana, docteur en théologie. Fa tsy manana ny sainy Kristy. Tsy manana ny fanahin'Andriamanitra. Dia rehefa miresaka izy dia henonao vidany zavatra resaka. Resaka be fotsiny. Fa hoana ary anty sensible ny amin'izany zavatra resaka zany. Hoana ary zany zavatra zany. Ohatran'ny pokaty be fotsiny. Ohatran'ny resaka manidina. Ohatran'ny resaka moral. Ohatran'ny zavatra mahafinaritra fotsiny. Zavatra amboarina. Tsy
tsy misy an'ilay zava-miafiny, tsy misy an'ilay azo fijaliany Kristy izay nanomboana ilay tsy ambaratelon'Andriamanitra. Io nge secret an'Andriamanitra izay tsy fantatry izao tontolo izao, ary izay ny ambaran'i Paoly raha fantany izany tsy nomboan'ny tompo voninahitra fa tsy fantan'ilay izy dia mivimbina azo fijaliana ny olona. Antaninao izy iny io, anao ve adaly lakroa io zany dia tsy hainao fa inona zany lakroa? Nanomboana an' Jesosy fa inona indray re? Dia inona ny impactan'izany nanomboana an' Jesosy zany? Izay fotsiny. Tsy fantatry ny olona zany, fa raha fantatrao zany, raha eno fanahinao zany, raha manosika anao hivavaka zany, raha manosika anao hitady an'Andriamanitra zany, zay ianao ny atao zanak'Andriamanitra. Zay ianao ny atao hoe niondriko miainao ny feoko, tsy lena tsisy. Ny ankamaroantsika tsy mahalala intsony hoe fa maninona no mivavaka. Ny fivavahana rehefa ao amin'ny tena izy tahaka ny fitiavana. Ny fitiavana rehefa tena lalipaka zay tsy fantatra ilay olona tsony hoe fiona mba teny hitiavanao azy. Zay zao mahita ohatry ny gila maso bankal zany ny fiteny. Tsy azoko mihitsy hoe inona ny hitiavanao an'iny olona iny. Ny fianakaviana vao mahita dia efa ratsy maso hoe dia tsy nahita ankoatran'ity vely ity. Mba olo loatra izao ihany ny taina dia tony ny nentina avany. Zay ilay hoe jamba ny fitiavana. Tsy mahita, tsy mahafantatra, tsisy raison intsony. Atambatra daholo ny raison, inona ry mbato ny hitiavany an'ity? Atsara tare. 5 sur 10. Bika. Fo maika 4. Toetra. Io ara ohatran'izao. Mahay mahandro ve? Mampiritra any. Tsy dia misy raisina loatra. Alefa daholo ny lisitra, tsisy mahavaly alefantaniny, nefa dia tia mikisikisina. Takosininy eny ampovoan-dalana iny manao bizo fitetaka be mihitsy. Ianao manao ohatran'ny Andriamanitra. Tsy voazava intsony hoe famaninona ny tiana dia tahak'izay ihany koa. Rehefa ianao famaninona, rehefa notaninana famaninona ianao mivavaka dia tsy hainao intsony manazava azy. Ao ianao zay. Raha mbola hitanao io hoe zao ny mivavaka ao satria dia mbola sina point d'interrogation tsara aloha. Inona no any an-danitra rehefa tsy zany intsony miboiboika any anaty iny efa cadeau fotsiny. Fa raha matahotra no any amin'ny elo dia izay ny antony hivavahana, mbola tsy tena ao. Ohatran'ilay resako aminao teo, tsisy avenir eritreretin'io olona io intsony rehefa raiky piti io, tsy azonao hovaina zany ny saina io. Io raha vao manao ohatran'izao dia tsy hiaraka intsony, tsisy an'izany zany. Na anao inona io na anao inona, vao maika io manenjika eran'ny tampon-tanety. Akaraky ny andro siran'ilay ray vao maika izy any. Zange ohatran'izao e. Zange ohatran'izao e. Ozy ilay rahalahy anankiray izay rehefa niresaka. Zay zany ny olona zany mba mieritreritra ina ny aozy ilay izy bankal iny mihitsy ny any hitiavako azy. Izy tena mba rahalahy tena mba mipozipozy mety tsara mihitsy. Fa ilay vadina lainy sy ny tiaviny tena gaga mihitsy. Zay hoe tena zany mihitsy ve rahalahy. Izy bankal iny mihitsy ny any tena hitiavako azy ozy. Tsy haiko hoe iarahana manao baolina ve sa io. Tsy fantatra aloha. Dia ohatran'izay ny fiarahana amin'ny tompo. Rehefa tsy fantatra, tsy manana raison ianao. Tsisy tombontsoa azonao intsony ao amin'i Jesosy. Tsisy fiarovana andrasanao. Tsisy fitahiana andrandrainao. Tsisy zanaka iandrasanao. Hoe izay ny antony andrasako, izay ny antony aniboko. Fa ieninao, tsy mety ny foko raha tsy eo amiko. Ieninao ilay fisainan'i Kristy. Izany inge ny attachement an'Andriamanitra, anaty ny attachement an'i Kristy tamin'Andriamanitra. Andriamanitra maniraka azy mandehana ianao ny ambonin'ny tany. Inona ataoko iny? Nanolotra ny tenanao ho fato hafitra ho an'ireto olombelona reto. Izay ny alehanao iny. Dia izao ny etapy ianao fanahy, ianao Andriamanitra, ianao avy ato amiko. Izay tsy inona ny atao hoe parole. Ny tena telo izay iray ambarany any am-bokin'ny Jaona voalohany, Jaona 7 any. Reto telo reto ozy izy ny vavolombelona. Any ny tena telo izay iray. Reto telo reto ny vavolombelona. Amin'ny teny raha tia Baiboly ity jerenao dia rano tsy tadidiko ilay 7. Fa midika teny anankiray izay
misy manambara hoe retitely reto vavolombelona ny ray ny teny ary ny fanahy ary retitely reo de ray zay filazany azy retitely reto vavolombelona ny ray ny fanahy ary ny teny le père l'esprit la parole ary reo telo reo de ray zany hoe ozy izy ny fanambarany Jaona toko voalohany Kristy Jesosy ozy izy ny teny ozy izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany de tamin'ny fotoana anankiray amin'izay amonjy an'izao tontolo zao Andriamanitra de niala tao aminy ilay teny de nasiana nofo ty le teny de ty nofo ty natao hoe Jesosy le teny tsy maty le teny tsy nomboana tamin'ny hazo fijaliana le teny tsy niantsoantso hoe ray eo nahoana ny mafoy ahy ianao fa le vatana ny nafono anazy iny no maty iny nateraka Marie Virgine iny jaly raha napako Pontius Pilato sy sisa rehetrarehetra de iny no notaraina de iny Jesosy Kristy iny amin'izay nanaiky an'le sitrapon'Andriamanitra tsisy tombontsoa azy le fanekena ny sitrapon'ny ray fa fafambaraka tanteraka zay ny fanekena tsisy retour ninninna mihitsy hoe rehefa midina ka miakatra eo rehefa aveo de miakatra ny gradiko izy efa faratapony grady tao amin'ny ray azonao ve le izy tao zay nitenenana an'iny teny iny hoe ny voninahitra zay nierako nanana taminao fony mbola tsy ary ny fanorenany zao tontolo zao Jaona toko 4:7 sa 7:7 vavaka nataon Jesosy ny voninahitra zay nierako nanana taminao iny le miteny iny c'est la parole le manana ny voninahitra nierahany nanana tamin'ny ray de lay parole iny fony mbola tsy ary ny fanorenany zao tontolo zao efa nanana ny voninahitra faratapony izy fa le Filipianina toko 4 teo no foanany ny tenany taminaka niendrika mpanompo de tonga manam-pitoviana amin'ny olona izy nietra izy mba afahany mamonjy anao mba afahany mamonjy afahany manome ny fisainany ho azy io anao mba tsy ho velona ho antsika intsony isika natao hoe zanak'Andriamanitra olona tsy velona ho an'ny tenany intsony natao hoe ankohonanao amin'izay de tsy izay miantso Jesosy tsy izay mandeha am-piangonana tsy izay mpiara-mivavaka atao amin'ny USFM tsy izay manao hoe fiadanana tainy Jesosy rahalahy tsy izay mpitory teny fa natao hoe rahalahinao de le manana ny sain'i Kristy mitovy aminao tsy velona ho an'ny tenany fa ny revelen'Andriamanitra n'le zavatra lafidy loatra le zavatra sarobidy loatra tsy tsika rery misy amatapitrisana any ambadika any tsy fantatrao sy tsy hainao any an-danitra tsika mahita azy dommage moa zany tsy fantatra tsoa zay ho endrika ny ray andro any raha ohatra hoe mantsy miova ny endrika de ay ay ve anao koa izy ary tsika fanerasera nefa tsy mifankalala kay pirahalasy penada tsika fa rehefa any an-danitra miova ny endrika de tsy hay tsony zany fa de endrika vaovao daholo ny any fa zay le izy lay fo lay fisainana zay ny atao hoe rahalahin'i Kristy zay ihany koa ny rahalahiko de ny doctrine rahalahy sy anabavy misy isan-karazany rehefa diso ny olona rehefa tsy azony olona zay fandehan-javatra zay de natao hoe rahalahiny de le mpiara-mivavaka aminy ao ny ataony hoe anabaviny de le mpiara-mivavaka aminy ao le mitovy doctrine aminy azonao le izy le mitovy doctrine aminy ty fiangonana anankiray ty zao ohatra mba mizarazara fahalalana kely zany satria ao anatin'izay koa ny étude biblique misy natao hoe modaliste natao hoe modaliste de olona mieritreritra fa olona manana fampianarana fa Jesosy ihany no ray ary Jesosy ihany no fanamasina zay natao hoe modaliste de raikitra amin'izay ny fanavakavahana amin'izay raha zay finoanao tsy rahalahina ianao satria ianao miresaka zavatra vaizako ny de Jesosy ihany ny ray de isany hoe raha eo nahoana mafoy ahy ianao de izy ihany zany miteny amin'ny tenany hoe raha eo nahoana ny mafoy ahy ianao de iza le ianao de iza le zaza zany iza le zafoy de iza le ianao resahako zany ao anatin'izy
fa tsy izay no maharala sy tsy maharala, ary tsy izay no mahazanak'Andriamanitra sy tsy mahazanak'Andriamanitra, fa ny fo sy ny fanahy, ny foroana ny saina. Rehefa henonao fa ny olona anankiray tsy velona ho an'ny tenany intsony, fa velona ho an'izay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty ho azy, na tsy ara-mivavaka aminao mandrakizay eto ary izy, tonga teteneny rahalahiko ianao, rahalahiko amin'i Kristy, henoko ny fanahinao, henoko ny fonao faly any aminao. Dia afaka mahafantatra isika hoe vrai ve, tena izy ve, tena ao amin'le izy ve. Mahazo anjara sady ianao miseminera amin'ny any Antsirabe, zavatra fa resana fa izay le anjaranao zany amin'ity androandroany ity. Nisy fotoana tany amin'ny taona amarana ako, nisy fotoana tany amin'ny taona 2017 tanoany, nisy efa tao am-poko sana nanomboka 2013-14 teo nisy fanambarany nomeny tompo azy tao amin'ny Ezekiel mikasika le taola maina tsy maintsy mitambatra. Dia rehefa azoko izay zavatra izay dia zavatra fantatro sen'ny fanako dia izao tsy possible mihitsy ny zavatra sitrapon'Andriamanitra dia tsy tokatokanana fa ny fiarahan'ny olony, le olona mitovy fisainana sy fo sy fanahy. Dia mba naka-parametra anankiray azy zany tamin'izany fotoana zany, izay tsy miresaka prospérité dia ndao mba hatonony, ndao mba hiresana. Dia nanatona pasteur dia nisy rahalahy anankiray mpitondra fanompona anankiray izay koa dia niarak'izay telo lahy ireo. Rehefa niarak'izay telo rahalahy ireo dia samy manana eno fotsiny zany misy fanahy itovizana ao amin'ilay izy, fa samy manana ny mampiavaka azy ao anatin'ilay izy. Dia ilay pasteur anankiray nana fampianarana anankiray ohatran'izao ny fampianarana zany, izay tsy lafiko ilay izy fa marina, fa nitoy an'ilay izy ny somary nampatonga anay nisy olana kely. Ozy izy niresaka zany hoe ny batisa dia tsy maintsy atao amin'ny anaran'i Jesosy. Batisa ray ihany no izy amin'ny anaran'i Jesosy. Dia reto avy verset tsy mahita batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka sy fanahy masina zany ianao anatin'ny baiboly ozy izy na ray ary, fa izay fotsiny teny Jesosy dia nisy explication mena. Ok aroa, izay zany fandehany. Dia neveriko hoe fampianarana fotsiny ilay izy, ka ilay izy misy zavatra ao ambadika ilay izy. Dia ozy izy ngiarainy zany memandroso ilay izy. Tsy taitra zany tamin'ilay izy dia hitany hoe tsy tafampita ilay zavatra tiany resahana. Dia nandeha ny andro sy ny volana zany dia nomboka efa miovaovakilana izay. Azao raha ohatra tena tianao ho iraitsika dia mila mitovy mibatisa antsika. Dia hay ve hoa, ok ary zany. Dia izao no dika ilay izy fa tsy atao ok fotsiny ka mila averina atao batisa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ozy izy za kosa tsy atao an'izany. Fantatro ny atao hoe batisa, tena ekeko mihitsy hoe amin'ny anaran'i Jesosy le batisa. Fa ny esprit ny batisa dia izao olona niarana levina tamin'i Kristy. Ka raha izay confirmation izay dia diavinao amiko, za tamin'ny natao batisa tena niarana levina tamin'i Kristy marina. Na dia tsy tadidiko ary hoe tamin'ny anaran'iza na tamin'ny anaran'iza, ny akiletika fotsiny tadidiko, tsy haiko hoe inona izay nitononiny tao. Za mbola tao anaty rano tamin'izy ny teny, dia tsy henoko izay niteneniny tao. Pasteur Sylvain Rahervatraina nanao batisa, tsy haiko izay nitantarainy tao fa za miletika ny fantatro. Dia tsy nety ngarainy zany fa zay ozy izy. Dia anankitelo zay, dia ilay anankiray nanaiky. Tena za mihitsy, za ranga vonina dia tamin'ny mandrosesy zay nanetrika tany zany. Ok, ngarainy koa vao atao batisa voalohany. Za ranga vonina dia alefa, za tsy nety nanao. Dia nanomboka teo saraka ny lalanay. Fa rehefa saraka ny lalanay, volana vitsivitsy monja taty ambadika, enim-bolana ngano. Zay zany ny fomba fijeriny satria za tsy mety atao batisa mitovy amin'ny batisany dia tsy iray fanahy zany zay. Volana vitsivitsy monja taty ambadika, nanondrana ty iray natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy. Nanondrana, saoty tambohan'olona amin'ny enina maraina avy any mitovy tany ambadika tany zany dia tratra avy tany. Dia izy manomboka efa za zany mihaino fotsiny, ay ohatr'izay hono tantara tany e. Ay ok ary zany hoa. Dia niona zay tamin'ny androny, dia nanomboka efa henoko zany any anatiny any hoe misy zavatra tsy tena manomboka voaozombozony hoe fa ahoana ary ty resaka ty zany ohatrany misy tsy mety. Tamin'ny Covid amin'izay sahirana be ny akamaroan'ny paster satria sahirana mpino. Tsy manambola mpino, raha vao tsy manambola mpino dia tsy manambola paster ihany koa. Dia fantatro hoe izy anisan'ilay olona sahirana. Dia nandefasako fanampiana izy. Dia mitelefona amin'izay izy, tena ianao rangahy tena olon'Andriamanitra ianao.
Henonao any anatin'le feoany ihany hoe misy fanenenana le izy hoe ka ile olona ty tsy hoe tsy nanaraka an'le zavatra teneniko dia tsy izy. Fa kaikay ty olona ty ny tena iray fanamiko. Izy tena izy tena fantatro ny fony. Manana izay fahalemena izy, manana izay zavatra tantarany sy ny sisa fa henony fanahiko. Hoe ty olona ty misy zavatra tsy mandresy lahatra ihany koa resahany. Fa io olona tsy velona ho an'ny tenany io. Olona ho an'ny Kristy Jesosy ary rahalahako amin'ny Kristy. Fa izy tsy navita ny identifier an'izay fa tonga dia tany amin'ilay doctrine izy ny orinazonao. Tany amin'ilay hoe inona ny inonao. Ahoana ny fandresen-dahatra anao amin'ity zavatra ray ity. Ahoana tsy izany ny maharalahy. Dia tsy izany ny mahazanak'Andriamanitra. Misy rahalahy ray ihany koa nyresahako ho fampiresaka dia ozy izy rehefa nyresaka hoe le fikambanana atso ozy izy. Izy tena ohatrany tsy resy lahatra hoe mitovy fanahy zay a. Ny anazy mbola mety ho very ho famonjena. Ozy any resaka taminy no tsy izany mihitsy ny rahalahy. Tsy hoe izay no ikeny olona io sy inony. Dia tsy manana fanahy Kristy izy, tsy izany ny parametra. Misy olona be dia be ao. Mifangaro ao. Misy manana finoana sampotsampona be dia be ao. Misy ny sasany mety mandray fanasan'ny tompo tonga dia mofo bolongany be ohatran' izany ny miainga avany. Tena mi-existe zany a. Amin'izay ho mitsakotsako tsara ny famonjeny Jesosy Kristy. Eo am-pihinanana zany ianao tena saotra Jesosy. 10 minitra mitsakotsako ihany. Ny asa-pamonjeny Jesosy. Fa tsy azonao amaritana mihitsy zany hoe tsy manana an'ilay fanahy izy. Tsy izany. Fa velona ho an'izy izy. Maheno an'izy izy. Matsapa ny asarobidiny famonjeny ve izy. Matsapa ny asarobidiny faratsiny ve izy. Inona ny antony any-pony. Dia rehefa henonao hoe mitovy, rahalahako dia. Izay finoany sy izay fandresen-dahany mampimehany any izy aloha zava. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe izy amoany tsara ampanompon'ny hafa. Eo anatrehan'ny tompony ihany ny joroany sy halavony fa ny fantatro henoko le fanahy. Ihany koa misy olona mitsara olona ohatran'izany hoe ianona tsy pino, ianona angamba tsy nateraka indray satria izy latsaka tamin'izao. Tsy voatery. Mba tsy tratran'iny fotsiny ianao dia misaoran'Andriamanitra. Mba tsy tratran'iny fotsiny ianao dia misaoran'Andriamanitra. Fa aza mirehare zany mihitsy hoe zany ve ianao dia zanak'Andriamanitra. Ianao ve zanak'Andriamanitra dia latsaka amin'izany fandrika vendrana be izany. Vendrana aminao iny fandrika ray iny fa le fandrika navoanao koa nge vendrana amin'olo-kafe. Hoe tena zany kosa ve. Fa le fo, le amma, le fanahy. Ino ny zava-dehibe, ino no maharalahy, ino no mahanabavy, ino no mahankohona ny Kristy, ino no mahazanak'Andriamanitra, maheno an'Andriamanitra foana. Androany ve ianao mbola maheno azy? Androany ve ianao maheno azy miresaka ao anatin'izany? Ianao ve maheno ny fanahin'i Kristy? Manana ny fanahin'i Kristy ve ianao miresaka aminao ao anatin'izany? Tsisy tsenjery zany nankely ary. Tsy izay rehetra nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia izay vovony. Any an-danitra any feno olona izay vovonjy nanaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ary feno olona tsy nanaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjy fa vovonjy. Satria l'esprit. Isika tsy nandray fanahy avy amin'izao tontolo izao. Ny fanahy avy amin'izao tontolo izao dia eo amin'izao tontolo izao. Reny tsy rahalahintsika ireny. Be dia be amin'ireo nandray fanahy amin'izao tontolo izao mivavaka. Fa tsy rahalahintsika izy. Misy amin'ny mandray fanahy amin'izao tontolo izao tsy mangalatra, tsy mijangajanga, tsy miteny ratsy, tsy mifoka asikara, tsy misotro toaka. Mety tsara lavitra noho ny ianao ny fitondran-tenany. Fa mifony ao anatiny. Izy tsy manana sain'i Kristy. Dia tsy rahalahinao izy. Tsy azo tenenina sany ianao tsy rahalahiko. Fa vavao azy, amen. Jesosy ianona manovokovoka be zany nataon'i Paoly. Malahelo ao izy amin'ireto ray firenena amiko ireto. Andriamanitra mahita ozy izy, mafana fo izy fa tsy amin'ny tokony ho izy. Gazakazaka, mirehitra, fa ny amin'ny lalana tsy izy. Firifiry ny olona mirehitra, fa ny amin'ny lalana tsy izy. Fantatrao ve zany hoe any amin'ny lalana tsy izy iny olona iny? Fa ny olona amin'ny Kristy mahalala hoe any amin'ny lalana tsy izy io olona io. Mbola firehariana ihany koa zany raha ohatra ka atao fandiniana fa le fanambarany eto mihitsy mahafantatra ny sain'i Kristy. Azonao ve le izy?
Zany nge zava-miafiny sainy Kristy ny fantatrao dia heninao mihitsy hoe zao no izy ary zao tsy izy. Raha mbola tsy hainao koa zany hoe inona ny izy dia inona ny tsy izy, mbola tsy izy ianao dia meko assurance anao tsy izy ianao zany. Fa ny olon'i Kristy mahalala ny izy sy mahalala ny tsy izy, ary henony ao anatin'ny fony mihitsy hoe zao no izy dia zao ny tsy izy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ny bokin'ny Jaona no hoe nareo izy manana noositra avy amin'Andriamanitra ary nareo tsy ampianarin'olona. Dika leo tsy ampianarin'olona tsy hoe tsy eo anivo fiangonana tsy miheno fampianaran'olona, fa dika leo tsy ampianarin'olona ny fanahy mihitsy mampiditra ny anatinao zavatra anankiray ary ekenao ny fanahy no mampanaiky anao an'le izy. Fa tsy olombelona. Rehefa miainao pasteur Tovo ianao dia heninao Jesosy ao ambadiko pasteur Tovo. Rehefa miainao pasteur Tsiro ianao dia heninao le Jesosy tsy izany heninao. Tsy izany. Ary tsy ny teniko ny tadidinao. Fa le Kristy le apahateny ho anao avy amin'ny Kristy, heninao Kristy miresaka aminao. Azonao ilay izy. Dia izay ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra izay vakitsika Korintiana 1:2. Manana ny fanahy Kristy, manana ny sainy Kristy, mahafantatra zavatra izay tsy fantatry ny olona. Dia raha tsapantsika izany dia androantsika hitsangana dia hisaotra ny Tompo. Raha tato ato somary negligenao izay zavatra izay, somary henonao efotsitra fotoana indray izao fiverenana. Ozy lahera anankiray izay hoe miverina amin'ny zavatra lahara-pahamehana. Dia hiresaka amin'ny Tompo itsika tsirairay avy androany. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 sasany, ny talata amin'ny 12 sasany, ny alarobia amin'ny 12 eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.